ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiantsoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fiantsoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no misongadina ato amin'ny mofinainantsika anio. Salamo fa 70 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Singanina manokana ny andininy 9 manao hoe: ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalanao no ato anatiko. Fiantsoana araka ny sitrapon'Andriamanitra, zany no hita mifanaraka amin'ity mofinaina ity. Ny fanompona rehetra ataontsika, ny valon'ny antson'Andriamanitra rehetra ataontsika dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mamaky tsara tsika ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9 eto amin'ity mofinaina ity ihany, dia hitatsika fa mifandray tsara ny mpanompon'Andriamanitra sy Andriamanitra. Mifandray tsara ny Andriamanitra sy ny mpanompony. Verimberina matetika eto ny ilazan'ny mpanompony hoe aho sy ny hoe izy entiny ilazana an'Andriamanitra. Ary izany fifandraisana izany dia fifandraisana ahitantsika zavatra roa lafy. Andaniny, Andriamanitra manatobaka ny famindram-pony, arak'izay hitantsika manomboka amin'ny andininy 15 eo manomboka ny andininy 14 eo: Andriamanitra manao azy ho tokony, Andriamanitra mahatoky ny olom-boafidiny, Andriamanitra mandrotsaka ny fahasoavana maro. Ka ilazany amin'ny andininy 15 hoe: raha tiako ambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Fa etsekilan'izay kosa dia takina amin'izay mpanompon'Andriamanitra rehetra ny hananany ny fahavinonana hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany fahavinonany hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izany no antoko ny fahombiazany fanompoana izay ataony. Ambareto ohatra fa tsy mifanatitra alatsa-drà na mifanatitra hohanina, tsy mifanatitra hodorana na mifanatitra noho ny ota no zava-dehibe, fa ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika eto fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny soratra masina no ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voalaza eo amin'ny andininy 17 manao hoe: ao amin'ny horonam-boky no nanoratanao ahy. Ao amin'ny soratra masina no ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra, koa ny fiantsoan'Andriamanitra antsika, ny fanompoana izay ataontsika amin'Andriamanitra dia mifanaraka mandrakariva amin'izay voalaza ao amin'ny soratra masina, amin'izay voalaza ao amin'ny teniny. Hitantsika tsara ny fanompoana izay nataon'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany, ny naneran'Andriamanitra azy hitondra famonjena ety amin'izao tontolo izao, dia ny tsy nanaovany ny sitrapony fa no nanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Haintsika tsara ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Raha teo anatrehan'ny ady mafy ka ny teny manao hoe: raikeo raha azo atao, esory amiko ity kapoaka mangidy ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Rehefa tonga ny mpianatra nanontany an'i Jesosy Kristy indray andro hoe manana haniko hohanina va izy,
dia namaly Jesosy manao hoe ny haniko teny manao ny sitrapony izay nanerakaka mahavita ny asa. Zava-dehibe ry havako malala eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny olomboantso rehetra ny manao araka ny fahavononana, araka ny zotom-po, araka ny faherezana ao anaty izany antso sy fanomponan'Andriamanitra amin'ny endriny maro zany. Fa tsy tokony ho adinoiny izay mpanompon'Andriamanitra rehetra ny manatanteraka izany mifanaraka amin'ny sitrapon'izy tompo. Tsy maintsy amin'ny fanarahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ny fanompona izay ataontsika mba hahazo fankatoavana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanompontsika. Indraindray manatanteraka fanompona mandika soratra masina isika. Indraindray manatanteraka fanompona tsy araka ny soratra masina isika. Indraindray manatanteraka fanompona araka ny fieritreretantsika fotsiny na izay hafanapo anatintsika fotsiny fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto iongonantsika ny teny ny mpanao salamo manao hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako. Ry olomboantson'Andriamanitra mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny teniny. Dia hoan'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra sy midera mankalaza anao zahay fa mbola nandre ny teninao, fa mbola nahafantatra ny sitraponao, nahafantatra ny fanorantenanao Andriamanitra izay voasoratra ao anaty soratra masina. Nomenao anay, hianaranay, ho ampiarinay, ho alainay tahaka. Eny, ny fanomponao Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao no fanompona modely arahanay koa ankehitriny. Koa ankehitriny ary dia maneho izay tompo ny fahavononanay hanaraka ny sitraponao, hanaraka ny didinao, hanaraka izay ambarany teninao. Fa mivavaka ihany koa zahay ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho an'izay rehetra nantsonao Andriamanitra hahatsiaro mandrakariva ny sitraponao eo am-panatanterahana ny asa. Ny sitraponao Andriamanitra no mibaiko anay amin'ny fanatanterahana ny asanao. Koa ho anao ny dera, ny laza, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Fa anio izay mivavaka manokana ho an'ireo izay very asa, ho an'ireo izay mitady asa, ho an'ireo izay mivezivezy mitady izay amelomana ny ankohonana. Tompo, amin'irao fo reka avela eloka. Tompo, mba avangio amin'indra fonao manokana izy ireny. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, ho anao ny dera anaovanay izany mivavaka izany. Amen.